Amin'izao volana farany amin'ny taona izao dia mino fa tsara angamba mampatsiahy antsika rehetra ny dikany hoe Noely. Maro angamba ny tsy mahafantatra, eo koa nefa manadino ny tena dikan'izany ara-baiboly manokana. Ny anton'izany dia tsy fahafahantsika mandeha mamonjy ireny trano fivavahana ireny noho ny antony asa mandraraha ohatra, na ihany koa ny fahamaroan'ny fiangonana ka tsy hitantsika izay aleha. Noho izany indrindra ny tsy ahafantarantsika hoe inona tokoa moa ny Noely fa dia niraisina ho fety fitadiavam-bola fotsiny sisa ho an'ny ankamaroany. Tokotokony tamin'ny taonjato fahaenina mialohan'ny nahaterahan'i Jesosy dia efa nambaram-paminany izany. Arak'izay hita ao amin'ny Isaia 7:7 manao hoe indro hanananaka ny Virjiny ka hiteraka zazalahy ary ny anarany atao hoe Immanuel, izay midika hoe antsika Andriamanitra raha ny filazany ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Matteo. Tsy ho fahaterahan'io ihany anefa no efa fantatry ny mpaminany tamin'izany fotoana izany fa hatramin'ny toerana nahaterahany sy ny antony nahatongavany. Ho an'ny kristianina, Noely dia entina hanamariana ny nahaterahan'i Jesosy araka ny voalaza ny filazantsara nosoratan'i Lioka. Ho an'ny rehetra dia fety anisan'ny tena manan-danja izy ankoatra amin'ny Pasika. Raha ara-pinoana dia azo adika ho fahateraham-baovao indray ny Noely. Ny antony satria aoriana kely nio tsika dia andihy taona vaovao, ka noho izay indrindra dia tokony hoe fiainana vaovao no entintsika izany etrehana ny taona vaovao iny, ary indrindra eo amin'ny fiainam-panahy izany. Eo amin'ny kristiana ihany koa dia fisehoan'Andriamanitra mivantana tamintsika olombelona ny fahatongavan'i Jesosy zazakely, satria tonga nofo izy mba hifanakaiky kokoa amintsika ary ahafantatra bebe kokoa ny fiainantsika teto, satria dia nampijaliana izy ary niaina ny fiainana ny ainantsika rehetrarehetra. Raha fitinina izany dia tsy fetim-pianakaviana na fetin'ny ankizy fotsiny ny fetin'ny Noely, fa tokony ho anisan'ny andro iray izay tena sarobidy eo amin'ny kristianina, indrindra fa eo amin'ny fiainam-panahy izany, satria andro tsy manam-paharoa io, satria tamin'io no nahatongava ny famonjena ho antsika. Ny Baiboly dia milaza fa tsy menatra izay rehetra mino azy ao amin'ny Romanina 10:1. Tsy iza akory izay mino izay fa za, ianao ary isika rehetrarehetra, ka noho izany tsy ho ahy irery ny famonjena fa ho antsika rehetrarehetra. Ka noho izany andeha isika hamaly ny ason'Andriamanitra izay toriana amintsika sehatsika isan'andro arak'izay voalazany asan'ny apôstôly 7:7 manao hoe koa mibebay ianareo ary miovà hamonoana ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Dia mirary Krismasy sambatra ho antsika rehetra eo ambany fitarihan'Andriamanitra sy ny fahasoavana. Misaotra tompoko.